Ny finoana tsy misy ifandraisany amin'izay hita sy tsapantsika mihitsy. Ny finoana dia zavatra ao am-pontsika izay miteny ao anaty ao. Andriamanitra dia tsara. Miazona ny teniny izy. Ary efa miteny izy hoe ataony izany dia mino aho fa ho ataony tsy mampanina azy hitako na izay tsapako na izay lazain'ny olona na izay mety ho fahelana izany. Raha tsy amin'ny finoana tsy mitombona ny ho ankasitran'Andriamanitra. Izay rehetra manatona an'Andriamanitra tsy maintsy mino fa misy izy. Dia tiako ty sombiny ty hoe ary izy no ilay mpamaly soa. Wow! Wow, 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 wow! Ary tsy hoe zany fotsiny izy fa tsara koa. Ary teo tsara aminao koa izy. Raha tsy amin'ny finoana dia tsy afaka mandeha na mandray ny planina tsara n'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika sika dia izay no mahatonga azy tsy mankasitraka rehefa miezaka mankeo amin'ny tsisy finoana sika satria tsy tiany miantsika zavatra tsara. Ny finoana tsy hoe vidy ny fidianana ny fitahin'Andriamanitra akory, fa tanana izany izay mivelatra sy andraisantsika izany. Fa soavana ny vidy ny fitahin'Andriamanitra rehetra. Tsy ny finoko ny mividy ireo fitahiana rehetra. Jesosy ny vidy ny fitahiana tamin'ny rany. Fa afaka mandray avy amin'ny tanan'ny finoana. Tsisy antony tokony andrin'Andriamanitra hitaha izany. Tsisy antony mihitsy raha ny tena marina raha tianareo fantatra hoe izy ve te hitahinao. Tsy mendrika izany ianao koa toraka izany. Fa za kosa manana fanindrinany andray izany. Maniry ny anan'izany a. Ary hitako fa ilay hoe tsy mendrika izany sika no vao mainka tena mampagaga. Mahagaga. Mazava ho azy mampitanatana vavy izany. Hoy ianao hoe tena inona ary no tian'Andriamanitra ho ataoko? Fantaniana lehibe ho an'ny rehetra. Andriamanitra, inona ary no tianao ataoko? Efa nivavaka ianao dia tsy mbola mahazo ny fitsaranao ka inona ary no tianao ataoko? Mety misy zavatra tianao hajanonao any. Andramo ohatra ny fideranana zavatra ohatr'izany. Inona zavatra tianao ataoko? Inona zavatra tianao ataoko Andriamanitra? Inona tianao ataoko? Efa nataoko daholo izay haiko atao Andriamanitra fa tsy nety. Fa tena tsy haiko intsony izay ho atao. Dia tsaroako indray andro ny dongony tsy rara tamin'ny tany a. Nareo ve mba efa nidongy tamin'Andriamanitra? Tsy Andriamanitra za hiala. Efa nataoko daholo izay haiko atao Andriamanitra fa tsy nisy nety nandeha tena hiala aho ka. Dia mahitsy aho milaza aminareo ny marina. Nandre ny fanamasina falifaly ny teny hoe tena marina. Zany ve? Tsaroako izany. Zany ve? Dia hoe hoe tena maninona ary ianao ny falifaly dia tapoka teo izany tonga tamiko tahaka ny fanambarana izany. Satria ny fotoana tokana izay isan'Andriamanitra dia ilay fotoana vitsy amin'ny fiainantsika. Rehefa mivoaka amin'ny asany nofo elaela kely sika ka milaza hoe Andriamanitra tena tsy vitako ty raha misy zavatra ho vita tsy maintsy ho avy aminao izany. O izany e, ohatrany hoe gaga amin'izany Andriamanitra. Marina e, ianareo ve efa nidongy tamin'Andriamanitra? Tena tsy vitako intsony izany. Tena efa tsy mahavita intsony aho. Sasany aminareo ny teny tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra raha tsy mahazo teny aminao amin'ity sy amin'ny hery-ty tsy ho lasa intsony aho. Tena jereo kely aho mbola andeha any ianao. Satria Andriamanitra tsy hamelanao hiala izany. Eny ary Jaona fahena 9:20. Dia hoy ireo taminy, inona ary no ataonay? Tsy tianareo ve izany? Mba ahafahanay miasa ny asan'Andriamanitra. Inona ary no ataonay?
mba hanaovana izay takian'Andriamanitra. Nisy olana nytany andray andro, Andriamanitra zany tena nyteny azy mikasika any amin'ny andrasan'Andriamanitra dia mandany fotoana eo amin'ny fanandriana dia izy hoe dia inona zany no ataoko eo ampiandrasana azy. Fa zay ilay resaka rehetra sa tsy zany? Inona zany no ataontsika? Inona zany ny zavatra andrasan'Andriamanitra? Ary tena tiako ty 9:20 Jesosy namaly hoe zao lay asa lay angatan'Andriamanitra aminareo dia ny inonareo. Jereo tonga zany dia kapoka ho an'ny sainareo zay adalana asa foana. Mino aho fa mbola inona koa. Mazava ho azy azonareo, raha mampanao zavatra antsika Andriamanitra dia mila lasa mpakatoa sika. Fa matetika mihitsy mandeha amin'ny asan'ny nofo sika dia avy eo sika tsy mahita ny asan'Andriamanitra izay asainy ataontsika. Sika zany tafiditra amin'ilay antsoiko hoe asa izay tsy mandeha. Dia avy eo sika tezitra. Satria sika tsy mamoa ambany fahasoavana. Ny herintsika ihany hoe zahantsika nanaovana fanamasina zanany kely. Zaho amin'saina hoe za ve nividy ilay boky ny famelan-keliko Joyce dia nanipika zavatra dia namely izany zavatra izany mbola tabatra ao an-trano dia manontany tena raha mba nivakiany vadiko zany. Kazonareo ny resako. Za koa tia ny Jaona 1:10. Jesosy niteny taminy hoe tsy efa niteny sy nampanantenanao ve aho? Fa raha ino ianao dia ho hitanao ny voninahitran'Andriamanitra. Tsy mahafinaritra ve zany? Inona no tianao ataoko? Mino. Zaho isaky ny manao ny tena antsika ankatoa sika sy ino mba handray zavatra ampinoana. Afaka matoka izany ianao fa ho avy ny tahotra. Ho avy ny tahotra. Fa afaka iaonantsika amin'ny finoana foana zany. Dia milaza hoe tsy atahotra aho. Tsy atahotra aho. Hebreo 1:21. Finoana dia fatokiana ny zavatra antenaina. Fanehoana ireo zavatra tsy hita. Dia jereo zao. Finoana tsy misy ifandraisany amin'izay hitantsika sy safantsika mihitsy. Ny finoana dia zavatra ao am-pontsika izay miteny ao anatiny ao. Andriamanitra dia tsara. Miazona ny teniny izy. Ary efa miteny izy hoe ho ataony zany dia mino aho fa ho ataony zany tsy mampanina azy hitako na izay tsapako na izay lazain'olona na izay mety ho fahelan'izany. Fa mila takatrareo inona no atao hoe finoana satria raha verinao fa zavatra izay nataonao tsapanao zany dia tsy hitanao. Ohatrany tsy tsapako izany hoe tia Andriamanitra. Aza mba milazany. Aza milazany hoe toa tsy tsapako izany fa tia Andriamanitra. Fantatro tsara ny soratra masina ilazana hoe tsy maninona izay tsapako fa mifototra amin'ny fitiavany aho. Ny fitiavany manao ahy oatra noho ny mpandresy amin'ny alalan'i Kristy. Tia Andriamanitra, tia tsy fepetra izy. Fony mbola fahavaliny azo fijaliana dia maty ho asy tia izy. Afaka miteny anareo ve fa tsy mbola nisy fotoana tsy nitiavan'Andriamanitra anareo zany mihitsy hatramin'izao? Mariny, hoe aho hoe tsy mbola nisy fotoana tsy nitiavany anao zany mihitsy hatramin'izao. Hoe ianao hoe dia ahoana raha mitondra tena tsara? Tsia, tsy mbola niovy zany mihitsy ny fitiavany anao hatramin'izao. Fa ho faly aminao izy. Satria izany fankatoavana izany anokatra sehatra vaovao amin'izay afaka ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Fa tsy mbola niovy zany ny fitiavany anao hatramin'izao. Andriamanitra tia na dia ny olona tsy voavonjy aza, mitovy ihany amin'ny itiavany antsika izay milaza tena ho tena mifavaka be reny. Tsy hoe mankatoa an'Andriamanitra sika mba itiavany antsika, mankatoa azy sika satria tia antsika taloha izy. Dia mamaly zany fitiavana zany sika amin'ny fahagagana. Fa izy dia tia antsika foana. Mitahotra ny fahavaliny finoana. Zao, zavatra rehetra dia manana hery manoatra foana eto an-tany.
tsy mba mahita zavatra zay tsy oatra zany mihitsy hitanareo mba esan'ny finoana sy andianana dia mila tahotra koa manohatra an'izany hoenao hoe tena leokiany tsisy manohatra mihitsy ka zao hitanareo mety ho gaga angambanareo raha tsy manana fanoherana fa mety mbola mikorotana lavitra noho zay mety vao mainka ny korotana konoho ny taloha sika mahatsiaro ilay tantely zay niala teto an-tany ho any amin'ny abakabaka ambony tany dia tany amin'ny planeta hafa izay tontolo mampitsingevana zavatra rehetra tsy nisy ny lainy nampiasana elatra akory fa mitsingevana izy ary amin'izany tontolon'izany tsisy mpanohatra tsisy elatra ampiasaina fa dia mitsingevana ary farany tantara dia faly tamin'ny diany izy saingy maty avy eo fa dia zany mihitsy no mitranga amintsika raha ny any ataontsika dia mitsingevangevana eny fotsiny mitsingeva halleluja 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 tiany tenako raha ny any ataontsika dia mitsingevana sy hoe ara-panahy fa tsy miatrika ninina mihitsy dia tsy velatra mihitsy sika tsy tombo mihitsy voromahery rehefa teraka izy dia manana nify kely eo mivavany ka raha mbola ao anaty atody ao izy dia ampiasainy zany nifiny zany zany hoe ora maro zany andray andro dia fara mahita irika kely dia dia hainareo hoe ahoana sika rehefa mila ohatrany hoe marina zany Andriamanitra efa leon'ny sady ve ianao afaka voakanato ave marina zao lehilahy ray nitatitra hoe nahita voromahery kely nitady zay ivoahany dia nanao zay anampiana azy izy dia tsy nety le izy fa maty fa mila fanoherana mafy zany isika koa mila fanoherana mafy foana amen ka tady io zany amin'ireo zavatra manaraka izay mitady fotoana lava no izay tianao lazao fotsiny hoe dia vola za mola ipaipaika foana paiky amin'ny finoana ny zavadrehetra mila manana fanoherana fa misy ireo tsara dia misy ny ratsy raha tsy zany izy moa no alala izay hoe tsara fitiavana sy fankalana fiasan-tsaina fifaliana afa-baraka tsara fanahy tabataba fanginana mahomby tsy mahomby fahatsorapo atendana zavana aizina tahotra finoana tombontsoa mpanohitra hitantsika amin'ireo rehetrareo zany manome ray Andriamanitra dia ny devoly tonga manohitra amin'ny hafa manao izay angalarina ilay ray nomen'Andriamanitra sika mbola hipaika foana tena mety hovaiko mihitsy ny anarantio lasa hoe ilay fipaika amin'ny finoana tsy hainareo hoe maninona no misy hery manohatra satria Andriamanitra tsy mitady robot mekanika nompo azy satria izay ihany no hainy atao maninona moa Andriamanitra namorona olona tia fiarahamonina izy ny fironyanana fifandraisany sika nitady olona mba hanana ny fifandraisana izy ka dia namorona antsika nitovy amin'ny endriny satria tena afinaritra zany ianao afaka mifandray amin'olona zany dia izay tianao hitanareo tiako ny alika fa tsy mahazo zany fifandraisana amin'ny alika zany hitovy amin'ny hoe tena olona namana marina matetika aloha tsara zany fa tsy resaka zany sika zao eny ary
manome ireo fanoherandreo Andriamanitra satria tiany mba hisafidy sika. Ny safiditsika, ny safidy izay ataontsika dia isan'ireo zavatra manandanja indrindra izay ataontsika amin'ny fiainantsika. Safidy rehetra dia voafafintsika izay mitondra karazana vokatra eo amin'ny fiainantsika. Rehefa manana fahafahana mitarika olo eo amin'ny Kristy isika dia miteny azy ireny foana hoe izany ny fanapahan-kevitra tsara indrindra izay nataonao. Dia afaka manapa-kevitra ianao fa tsy hitsangana hanohitra tahotra hoe amely izany andeha fotsiny ifehanao satria dia tena ho asa kely nijoro hanohatra an'izany. Ary mety hafinaritra matetika kanefa izay no safidinao ka dia hijinja ny vokany amin'ny famelana ny tahotra hijanona amin'ny fiainantsika sika izay midika hoe ianao dia tsy hita tsirony amin'ny fahafenoany zavatra rehetra izay nanan'Andriamanitra ho anao fa ho tiany ianao dia ho any an-danitra. Fa izy koa ireo zavatra izay tsy ho hitanao eto nefa no manan'Andriamanitra ho anao izay tsy ho afaka velany ho anao raha tsy mianatra ny fomba fampivelarana finoanao ianao dia ahery fosy io sa amin'izany. Zany hoe isika ve tena mihevitra hoe afaka nanao izay nataoko azy zao raha sarokenatra sy natahotra? Tsia, fa tsy izany, tsia, tsy afaka. Joyce ianao efa tena sasa mihitsy zao hitanareo amin'ny zavatra hafa sasany dia izany fa amin'ny zavatra hafa tsy izany. Fa efa tena ny zavatra hafa tena ilaiko natahorana. Maro dia maro izay tsy maintsy nilaina natahorako. Deutéronomie 7:10 apetraka eo alohanareo ny fiainana sy ny fahafatesana ny tsara sy ny ratsy. Andriamanitra manina raha tonga dia ny tsara ihany mena. Eo anoloanao ny fiainana sy fahafatesana ny tsara sy ratsy, misafidiana ny fiainana dia ho velona ianao sy ny taranakao. Fa mila tompona ndraikitra amin'ny safiditsika sika. Amen. Tiantsika ny mandray andraikitra ny amin'izay tsara dia izay mamoaka zavatra tsara. Izany mihitsy dia raina ny tompo. Fa isika tsy tena faly amin'ny fandraisana andraikitra amin'izany ratsy izany. Ndao jerena ny Jaona 4:17. Fiadanana no avelako anareo. Ny fiadanako no avelako sy omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezan'izao tontolo izao no nanomezako azy anareo. Aza mampanany amin'ny fonareo na mampatahotra azy amin'izany. Tsy afaka hovaiko izany ny fihetsem-poko. Ny mahatsiaro tahotra tsy voatery matahotra akory. Fa ny matahotra dia mihidy anaty tahotra dia manao izay asain'ny tahotra ataonao mihoatra noho ny manao izay asain'Andriamanitra ataonao. Amen. Tianareo averiko indray ve izany? Aza manaiky azy atahotra izany. Aza manaiky ny fonao atahotra izany. Hoenao hoe tsy afaka hovaika izany fihetsem-po. Fa tsy miresaka mikasika fihetsem-po sika eto. Afaka mahatsiaro tahotra ianao. Nefa tsy midika izany hoe matahotra ianao. Raha tsy fatoran'ny tahotra ianao dia manao izay asaina atao mihoatra noho izay asain'Andriamanitra ataonao. Zao, aleo azavaiko tsara. Hitanareo? Raha matahotra rano lalina nareo, za tsy manosika-hevitra anareo mba tsy hiletika anaty lalina androany mba hanaporofo zavatra ray. Nisy olona nanontany aho hoe ianao ve tena mahay milomano dia hoe aho hoe ndao ataontsika tahaka izao izany raha vao miletika dia tsara aminao koa miletika aho. Fa tsy mila manao an'izany aho. Tsy izany ny zavatra izay lazain'Andriamanitra ahy ho atao. Za dia miresaka ny zavatra izay asain'Andriamanitra ataontsika. Ny tahotra misy fampijaliana. Jaona 1:4. Tahotra misy fampijaliana ka mazava ho azy ny fomba tokana ahafahantsika mandresy ny tahotra dia mahalala ny fitiavan'Andriamanitra ao antsika. Jaona 1:4-5. Tsy manana tahotra ny fitiavana marina. Fa izay matahotra dia izay tsy mbola tanteraka amin'ny fitiavana ka arakaraka ny alalantsika sy ananantsika fanambarana ny amin'ny haben'ny fitiavan'Andriamanitra antsika no enany ny tahotritsika koa satria mino fotsiny sika tahaka ny zazakely ray. Ny dadako dia andray an-tananahy. Dia hitanao izao mahitsy tsara na dia tsy mahazo izay tadavintsika sika dia tsy tokony hiraharazany loatra sika satria isika matoky any dada tanteraka. Ka fantatsika fa izay atolony dia ho tsara lavitra mihoatra noho izay ilaitsika.
Amen. ary zany de tena manome antsika fedanana re olona milaza aminareo a rehefa miezaka antady zay tadaviko na ndrindra taona maro tena naonena de mahita hoe misy olona vitsy eto androany de tozany mihitsy ianao ohatrany hoe yep hitanao zao manina moa rajanoany zany e manina no mampijaly tena lazao fotsiny hoe Andriamanitra raha zany tsy maintsy hitranga de ianao rery ihany nampitranga zany ary raha tianao tranga zany tsisy olona asakana nitrangana zany ary raha tsy tianao tranga zany za koa tsy mahay mampitranga zany hitanareo mety ho isan'ny sehatra lehibe indrindra izay anahitsika sy foatsika zany ny zavatra rehetra tiatsika hitranga eo amin'ny fiainan'ny olo-kafa zay tiatsika marina zany e tandremitsara zao lazaiko zao hoe hoe mety ho isan'ny olana zay lehibe indrindra nanahitsika sy foatsika foana ireo zay tiatsika hitranga eo amin'ny zanatsika eo amin'ny ray aman-drenitsika eo amin'ny vatsika dia inona hitako mifarany tsy afaka mampiti olan'Andriamanitra ianao tsy mampanina ny ezaka ataonao tsy afaka mampiti olan'Andriamanitra sika afaka miaina fiainana eo anoloana sika zay mety ho tena ampiala azy mihitsy afaka ny fanasany sika ampangetaeta azy ireo fa tsy afaka mampanao azy ny safidy raha Andriamanitra tsy afaka manao zany sika koa tsy mavita fa isan'ny zavatra tena sarotra zany mijery ny olona tianao manao fanapa-kevitra ratsy zany hoe ianao hoe ny afaka ataoko de mivavaka ilaza zavatra aminareo azy zay tena mahery indrindra afaka ataotsika na zany aza rehefa teny zany tokoa le izy Andriamanitra dia hiaro ny fahafahany zany olo zany mba hanao ny tena safidiny marina amen rehefa mivavaka sika de manome fahafahana an'Andriamanitra hiasa ka toy izy ny vavaka fa ny fahaverezan'ny fifalianao tsy anatsara ny zava-misy mihitsy aza mampanano fonao zany na manao zay ampatahotra azy aza manao ny tenanao ikorapaka sy ikorotany zany ary aza manao ny tenanao sarotahotra zany de alefaka sy alemy ary ho kanosa tsy mahafinaritra ve ny Jona 4:17 ka jereo zao raha iverenantsika zany ka jerentsika mivaingana tsara de fanomezana ndraikitra antsika tsirairay avy zany izy tsy nilaza hoe mivavah de ataoko mandeha daholo ny rehetra de hoe anao inona zany tokony hivavahako any hery ny herim-po ny fahatokiny ny fahasahiana ho an'ny hery zay entina miatrika zay rehetra tonga amikery mba tsy ala mihitsy na hitsoaka zany ny azona antsika eo amin'ny endrikao ka na de voaratra mafy azy ianao de atsiaro toy ny afaka hiatrika izany foana fa tsy anao adala fa ampafantatra fotsiny devolo hoe tsy hakany afalianao izy ary aza manaiky na oviana na oviana atahotra na alemen-javatra ninona avy amin'ny fahavalo-panoatra anao de ho amin'ny fijoroana sy tsy fisian-tahotra rehefa tonga manoatra atsika ny tahotra de hoana ny toerana tokony isy atsika mijanona tsy miova mitoy mandroso foana de mbola mametraka tongotra ray anoloana iray fa mandeha fa ny tsy fiovana sy ny tsy fahatahorana de famantarana mazava pirofo sy tombo kase ho azy ireo fahavalonao de ny amin'ny fahasimbany efa ho avy fa antoka sy pirofo ny amin'ny famonjena sy fahafahanao ary avy amin'Andriamanitra zany ka saika mitovy amin'ireny anaty ady reny sika de samy mijery atsika na ndevolon'Andriamanitra fa raha mijanona tsy miova sika de famantaranao an'Andriamanitra zany fa manana finoana sy fatokina azy sika de famantaranao any devolo koa zany fa evoatapitra ihany koa ny androny Amen.